mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimiraba antsika riavako malala tratra ity alakamisy 5 volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny salamo 250. Salamo 250 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindrafo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao vonoy ny fahadisoako. Sasao madio mba ho afa-keloka ary diovy mba ho afa-pahotana, fa tsaroko ny fahadisoako ary natrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanotaoko, ary izay ratsy teo masonao no efa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no terahanay, ary tamin'ny fahotana no torotoroanay ny reniko. Indro fahamarinanao am-po no sitrakao, ary fahendrenao amiafina no ampahafatarinao aho. Diovy isopa ho afa-pahotana diadio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Amparenesy fifaliana sy faravoravoanao hifalian'ny taolana izay vao avakivakinao. Afeniny tavanao ny fahotako ary vonoiny heliko rehetra. Amrony fo madio aho Andriamanitro, ary avozy orina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Dia ampianatra ny olon-diso ny lalanao aho, ary ny mpanota ampiferenina aminao. Vonjeo afaka amin'ny valin-drao Andriamanitro, Andriamanitry ny famonjena. Ioby ny fahamarinanao ny vavako. Tompo, sokafo ny molotro dia hanambara ny fiderananao ny vavako. Fa tsy fanatitra ny sitrakao raha izany dia lomeko ihany. Ny fanatitra hodorana tsy mahafaly ianao. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitro tsy mba ataonao tsinitsinina. Manaova soa amin'ny zony araka ny fahasoavanao. Ataovy ny mandany Jerosalema, dia ho sitrakao ny fanatim-pahamarinana sy ny fanatitra hodorana, ary fanatitra levonina amin'ny afo, dia anatitra vato-trombilahy eo amin'ny alitananao ny olona. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fifonana ity salamo 250 ity, fifonan'i Davida mpanjaka rehefa novanginy Natana izy, nanirahan'Andriamanitra ny mpaminany Natana mba ampiverina azy amin'ny lalamarina sy mahitsy. Nanota i Davida satria naka an'i Batseba izy, ho vadiny Batseba izay vadiny Oria, ary tsy vitany hoe nitseritin'ny David Batseba dia lasany fa novonoiny tamin'ny fomba ankolaka i Oria vadiny Batseba, ary maty tany anaty. Dia izay no mahatonga an'i Davida eto miteny manao hoe vonjeo afaka amin'ny valin-draha. Satria fantatra Davida fa tsy nety ny nataony, satria namono olona izy, nampamono olona izy, ary dia hanovangin'ny Natana mpaminany ka nampahafantariny Natana azy ny tsy mety nataony dia nibebaka Davida. Ny fibebahan'i Davida ity salamo 250 ity. Raha toa ka tarafina riavako malala amin'ity salamo 250 ity dia inona ny atao hoe fibebahana marina? Inona ny atao hoe fibebahana marina? Ary fibebahana manao ahoana no ankasitrahan'Andriamanitra? Ny voalohany indrindra dia ny fibebahana dia ny fanekena ho diso. Ny soratra masina dia tsy manafina, fa na iza dia mety ho samy manota avokoa. Tsy misy amin'ny soratra masina olombelona ka azo lazaina ho tsisy kianina.
davida mpanjaka eto zay tian'andriamanitra ary azo lazainao ny reharehan'andriamanitra mihitsy de nandalo ny fahotana ihany ko nanana ny fahatsotsana. Mosesy zay azo lazaina ho olon'ny fitiavana, tsy misy olona malemy fana tahaka ny Mosesy ho ny baiboly, kanefa dia nandalo fahatsotsana koa Mosesy, fantatsika fa izay natonga azy tsy niditra tao amin'ny tany Kanana. Ary de saika hitatsika avokoa ireo mety olon-dehibe tao amin'ny soatra masina zay ilazana fa ny olona dia mety ho manana izay mandavo azy rehefa tsy miambina. Ary dia ao anatin'izany i Davida nanota niny nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Ny hoe mibebaka eto afaka malala, tsy hoe ny olona tsy manana an'Andriamanitra ihany no mibebaka, tsy zay loatra. Indray mantsy adikan'ny olona manao hoe ny fibebahana dia ilay fiovampon'ny olona tsy manana an'Andriamanitra mba handray an'Andriamanitra. Iny fiovampo iny, fibebahana iny, hoe olona avy any amin'ny fanimpotsampy na olona tsy nahafantatra an'Andriamanitra ka tonga pino mibebaka tahaka ny nataony tahaka ny fibebahany Saoly ohatra ho tonga Paoly, dia mety mitranga mihitsy zay fiovampo zay. Fa misy koa ny fibebahany tena efa mpanompon'Andriamanitra, zany hoe mpanompon'Andriamanitra kanefa nenjera, diso, mety ho solafaka, mety ho nanota, nefa efa mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Davida. Ary rehefa ny mpanompon'Andriamanitra no miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mandrakariva Andriamanitra maniraka olona ampiverina azy eo amin'Andriamanitra, na mivantana io na tsy mivantana, na olona io na amin'ny fomba ahoana fa mamangy azy Andriamanitra. Ary dia izay fibebahany mpanompon'Andriamanitra izay no asehony Salamo 150 de hotsika manao hoe manomboka amin'ny fiainkekeliko zay. Ny fibebahana de manomboka amin'ny fiainkekeloka izay asehony ity andiny faharoa ty manao fahatelo ty manao hoe tsaroko angeny fahatsoke ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako, taminao de taminao ihany nanontako ary zay ratsy masonao no efa nataoko. Zany hoe ny fibebahana de ny fanekena ho diso eo anatrehan'Andriamanitra, ny fametrahana an'Andriamanitra ho marina sy mahitsy ary ny fanekena ho diso. Ny olona mibebaka de tsy mitady fanamarina tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mibebaka dia tsy mitsara an'Andriamanitra, tsy mitsara ny lalàn'Andriamanitra, fa miaiky tsotra fotsiny zao, fampalota, fadiso, fananao ny tsy mety. Ary izay toetra izay de sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy eo amin'io andininy ihany Andriamanitra no mamela heloka, fa zay mahatonga ny ten'Andriamanitra manao hoe satria nino anatra ianao ka nanaiky ny fahadisoanao de amela ny heloka ao. Ravako vaovaon'ny taona de ity vavaky Davida ity no isan'ny hitsenatsika ny taona vaovao. Vavaka zay mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra, vavaka zay mangataka famindram-po amin'Andriamanitra, vavaka ny fiainkekeloka. Raha toa ka manaraka tsara ny liturjia tsika ry havako malala, atao hoe liturjia mahazatra atsika fiangonana, liturjia isan'ny tranainy indrindra, dia liturjia fanaona hitatsika hoe liturjia voalohany ao amin'ny liturjian'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Iny liturjia iny de liturjia nanaovana n'iny voalohany teto Madagasikara de tamin'ny taona 720 iny liturjia iny no natao voalohany. Zany hoe liturjia endriny voalohany io dia liturjia ny missionna protestanta frantsay izy io, tsy liturjia ny LMS akory. Ny LMS tsy de ohatran'io loatra ny liturjia ny LMS. Ny LMS tsy de nampiasa loatra tsy nampiasa loatra ny famelan-keloka, tsy zay ny liturjia ny LMS. Ny LMS de ny fanomezam-boninahitran'Andriamanitra, ny salamo fanomezam-boninahitran'Andriamanitra na ny vavaka fiderana, zay ny tena zava-dehibe eto amin'ny LMS. Fa ny MPF no nitondra io liturjia zay ahitantsika amin'ny endriny voalohany io,
io lay misy fiankenkelika misy fanambahana ny sitrapon'Andriamanitra, misy ny fanekemponona. Ny fanekemponona dia tsy tokony atoloantsika fa na ho an'ny LMS na ho an'ny MPF tsy de voatery nanao fanekemponona mandrakariva isan'alahady akory izy ireo. Itsika no efa zatra an'izany, tsika FJKM de efa zatra an'izany hoe isan-kalahady de manao fanekemponona. Fa ny LMS na ny MPF de tsy de tena mbo tsy zatra tsy nitezaina anao fanekemponona isan'alahady tsy akory, fa mahalana de mahalana amin'ny fotoana manokana no anaovany ny fanekemponona. Ary dia ohatsika manao hoe liturjia zay nolovana tamin'ny MPF ity liturjia zay ataontsika misy fiankenkeloka ity. Misy fiankenkeloka ity. Nahoana no misy ny fiankenkeloka tam'izany fotoana zany dia itsika koa zao rehefa mamaky liturjia de mandrakariva efa misy sitrapon'Andriamanitra karazany be dia be atao. Mety hoe baiboly manontolo de sitrapon'Andriamanitra. Fa tamin'ny fotoan'andro tam'izay nanaovana ny voalohany tao amin'ny fiangonana Ambatonakanga, trano vato Ambatonakanga no nanaovana voalohany an'ity liturjia ity. Zany hoe rehefa tonga teto ny missionna protestanta frantsay dia nitondra lay liturjia i Henri Loga sy Kruger dia teo no nanaovany zareo voalohany no liturjia 6 fito amby 6 maromaro kokoa 6 zao lany tonga 7 vao afaka nanao fotoam-pavahana teo anatrehany La Roche dia nataony io liturjia amin'ny endriny tam'izay fotoana zay tamin'ny teny frantsay izy mampobovana tamin'ny teny frantsay zay natrehany Henri La Roche Calénisme tamin'izay fotoana zany mbola tsy tonga teo fa Henri La Roche ny protestant dia izy no nanatrika ity fitaovavahana tamin'ny teny frantsay voalohany ity ka nanaovana ity liturjia ity. Jery ara tantara ihany zany mba ahafantarantsika hoe efa tranainy dia tranainy inge io liturjia io zay tsy niova ohatran'io ihany izy, napitsika fotsiny zavatra anankiroa de ny hoe le sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka ny lalàn'i Jehova sy ny hoe sambatra ny olona zay voavela helony sy voasarona ny fahotany. Iny ihany ny napitsika tao anatin'ny 100 taona mahery fa tsy niova ny votoatin'io liturjia. Endriny voalohany io. Ohatsika manao hoe ao anatin'ilay liturjia io dia misy famelan-keloka na marmarina kokoa fiankenkeloka. Ny fibebahan'ny mpanompon'Andriamanitra dia fibebahana izay miatomboka amin'ny fanetretena, matomboka amin'ny fanekena fadiso. Zay nataon'ny Davida eto ka manome modely atsika amin'ny atao hoe mibebaka. Ny mibebaka zany dia tsy ilay de tena hoe fihetsika mety atao loatra tahak'izay hitantsika amin'ny fotoana sasany amin'ny testamenta taloha. Hoe mihosotra lavenona, manotafy lamba fisaonana, endrika ihany reny, endrika ivelany reny, ahitana ny fibebahana mazava ho azy. Fa ilay fibebahana de zavatra ao anaty faharesen-dahatra, ao anaty fahatsapana manoloana ny tenin'Andriamanitra hoe diso tokoa zany Andriamanitra. Eo no manomboka ny fibebahana. Fibebahana zany de zao fanekenao fa ny fahamarinana de tsy any aminao fa any amin'Andriamanitra. Ary ny faharoa zay asehon'ny fibebahana ny mpanompon'Andriamanitra de mangataka fanadiovana. Mangataka ny fanadiovana. Miverina matetika ny hoe miteny hoe diovy sasao aho. Andininy faharoa sasao madio mba ho afa-keloka. Diovy mba ho afa-pahotana. Andininy fahafito diovy isopa ho afa-pahotana dia dio. Sasao de ho fotsy mangatakatsaka. Miverina matetika ilay teny sasana lay hoe diovina. Satria ny fahotana teo amin'ny fomba fijeriny Davida azy de loto izay mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Raha miteny eto hoe loto dia tsy ilay loto fako loatra fa lay loto zay impureté hotsika, loto zay loto ara-panahy ka mampifanohatra ny olona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia eto hoe diovy isopa de tahaka ny fitaovam-panadiovana teo amin'ny testamenta taloha. Ary dia Davida zany de tena mangataka mihitsy ny hoe diovy ho fotsy mangatsakatsaka. Ary dia eo zany no digana faharoa ny fibebahana de lay etaeta
fanadiovana. Ao amin'ny testamenta vaovao de ny rany Kristy no aseho an'ny testamenta vaovao ho nanadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Le afaka malala ny mpino rehefa mivavaka rehefa mibebaka de zao mangataka ny fanadiovana, mangataka ny asan'ny fanahy masina, mangataka ny fanadiovan'i Jesoa amin'ny rany ny fahotana. Fanekena zany fa tsy mahay manadio tena, fanekena fa Andriamanitra ihany no tompon'ny fanadiovana. Ary de izay no mampiditra atsika amin'ny dingana fahatelo ny amin'ny fibebahana. Dingana fahatelo amin'ny fibebahana, rehefa tsapanao fa mila diovina ianao, rehefa tsapanao ny helikoka mila ny asan'Andriamanitra ianao hanadio, de ny dingana fahatelo de izay amin'ny fibebahana de fangatahana fanavaozana. Fangatahana fanavaozana amorony fomadioa. Andiny 10. Havaozy iorona marina ny fanahiko atao anatiko. Zany hoe fantatrao fa tsy hoe rehefa madio ianao de madio lalandava. Fa zao ahoana ny toeranao anatin'ilay ho toetra madio lalandava. Ny diovy ny tompo tamin'ny rano, diovy isopa ozy diovy amin'ny fomba fanadiovana, diovana mangatsakatsaka zay moa le rehefa velo diovy isopa, misy kifafa zay teo amin'ny jiosy zay fanadiovana de tahaka ny hoe clean ty amitsika. De tena manadio. Dia izay sary zay nataon'i Davida manao hoe tena madio fotsy mangatsakatsaka sasana. De zao ahoana ny mahatonga anao tsy ho aloto intsony? De zay le hoe mangataka fanavaozana. Zany hoe lay fanavaozana de mangataka amin'Andriamanitra mba hoe tsy hiverina am'ilay tsy nety teo aloha intsony, mba tsy hiverina am'lay lalandiso teo aloha intsony. De mangataka fahatelo, mangataka hoe tompo apure mba ho vaovao lalandava. Zay ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia Andriamanitra mitoetra amin'ny olona ka mahatonga ny olona ho vaovao lalandava, mahatonga ny olona ho afaka amin'ny fahotana ary madio lalandava. Ny fanahy masina, ny fanahy mitahiry antsika ho vaovao lalandava. Ny olona mpanompon'Andriamanitra rehefa mibebaka de tsy ampy mitanisan'ny fahadisoana ihany, fa mangataka fanadiovana ary mangataka koa fanavaozana ho tonga olom-baovao isan'andro. Ny fibebahana de mahatonga olom-baovao isan'andro. Olona tsy ampangain'ilay ratsy intsony, olona tsy azon'ilay ratsy ampangaina, fa tonga olom-baovao isan'andro. Ary ny fahaefatra amin'ny dingan'ny fibebahana de zao fitaomana mahatonga anao rehefa mibebaka ianao ka niova, zay le hoe havaozy diovy tonga olom-baovao. De zao tsy tonga olom-baovao ho an'ny tenanao ihany, fa tonga olom-baovao ho an'ny hafa. Hoy izy manao hoe hampianatra ny olon-diso ny lalanao ary ny mpanota ampiverenina aminao. Zany hoe fijoroana vavolombelona. Fijoroana vavolombelona hoe za tompo rehefa navelanao eloko, navaozinao tonga vaovao de mijoro vavolombelona. Le fijoroana vavolombelona dia mahatonga ny olona hiala am'lay lalana ratsy. Tsy hoe mijoro vavolombelona de mitanisa fotsiny, fa mahatonga fiarovana ny hafa tsy ho latsaka ao anatin'ilay fahadisoana zay nataonao. Ny dikany hoe mijoro vavolombelona ianao de mitantara mijoro vavolombelona mba hahatonga ny hafa tsy hamerina ilay fahadisoanao. Zay le mijoro vavolombelona. Ndray mety ho sarotra ihany. Ahoana moa ny tenenana zany eo am-piangonana? Ahoana moa ny tanisanana ny fahadisoan'ny olona rehetra anatin'ny fiangonana? Tsy miresaka fiangonana mihitsy Davida eto, fa miresaka ny olon-diso. Zany hoe miresaka izay eny amin'ny fiainana andavanandro hoe matoa Davida nahatsiaro ho diso de satria nisy olona niteny taminy de natany. Ary dia raha ohatra ka misy mijoro vavolombelona betsaka rehefa ko malala de zao miova ihany ny fiarahamonina. Miova ihany ny fiarahamonina. Miala am'izay mety ho faharovana hitantsika. Fa ndraindray ny kristianina tsy samy mijoro vavolombelona, tsy samy tanisa ny fahotany na ny marimarina kokoa. Tsy voatery hitanisa ny fahotanao koa moa anao, fa tsy samy mijoro vavolombelona hoe za koa nge efa mba nandalo teo amin'io.
itoerana nisy ianao io na za ko am'izay olona fantatrao fa mila fampaherezana manokana de azonao ny tenenina ny mampahery azy ho mivantana na tsy mivantana hoe za ange mba mampahery anao fa nisy fotoana koa mba nandalo akivina ohatranao zao nisy fotoana koa mba nianjera ohatranao zao koa ka amin'ny angona na mba nianjera ohatranao zao koa ka tezitra tenanao lolopo sy ny sisa rehetra tsy naina mela na disoka za koa ngefa mba bolona mpitsaratsara olona tahaka anao zao sy ny sisa rehetra dia anjara ny izay efa navela heloka no mijoro fampamela heloka ilay Andriamanitra. Ary ny dikana fahadimy afaka malala ao alinan'ny fijoroana vavolombelona dia fitaomana hanao asa soa amin'ny asan'Andriamanitra. Fitaoma nandiny vavalambe folo ka hatramin'ny 20 de tena maneho an'izay mihitsy manao hoe zany olona voavela heloka zany de tsy hoe mijoro vavolombelona amin'ny teny fa mijoro vavolombelona koa amin'ny asa. Satria ianao na tsiary famelan-keloka na tsiary famindram-po de izao ny dingana fahadimy de ity lasa ianao te hanao asa soa te hizara te haneho natren'Andriamanitra fa olona voavela heloka. Matory afaka malala resy ny fahantrana tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny fotoana ataontsika hoe nampamiratra ny zanak'Israely de izao satria ny olona na tsiary famelan-keloka ny fahatserovan'ny olona fa voavela heloka izy ny fahatserovan'ny olona fa voavela heloka izy de mahatonga azy ho malala tanana mahatonga azy ho manao asa soa. Ny olona na tsiary famelan-keloka de malala tanana ny olona na tsiary namindran'Andriamanitra fo ny olona na tsiary ny diovin'Andriamanitra de malala tanana. Azay nefa ny tena nahatonga ny testamenta taloha afaka nahatonga ny olon'ny testamenta taloha afaka nanakana zavatra maro samihafa satria fantany fa voavelany elony. Fa ny olona vanim-potoana ankehitriny zao de zao tsy mahatsiaro voavela heloka ny olona satria tsy mahatsiaro ho mpanota akory izy. Izao tontolo zao de manely eto ambonin'ny tany fa hoe zao ange tsy fahotany zao ange tsy fahotana de tsy mahatsiaro ho mpanota ny olona. Tsy mahatsiaro ho mpanota ny olona ary rehefa tsy mahatsiaro ho mpanota ny olona de tsy mahatsiaro fibebahana ary de tsy mahatsiaro famelan-keloka de tsy mahatsiaro akory ny hanao asa soa hanolotra na hitaona ny hafa ao amin'Andriamanitra. Rehefa ko malala fantatrao ankehitriny antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra mibebaka de mba andehana mba manao toy izany koa. Ivavaka sika. Tompo am'zonanao zay no ny amin'ny fibebahan'i Davida zay mampianatra anay manazava anay dia mamindrafo aminay Tompo ary mamela ny elokay am'izay mety ho mampalahelo anao nataonay. Vaovao ny taona de irinay sy tianay ny hamakivaky ity taona ity ao anatin'ny fiainana ny famelan-keloka. Dia diovy isopy zahay sasao madio mba ho fotsy mangatsakatsaka eo anatrehanao de hampandrenesy sy fifaliana sy farahavaravoana izahay ary ataovy mihatraika eo amin'ny fiainanay ny fahasoavanao sy ny famelan-keloka. Tompo, mivavaka ho an'ny tanindrazanay zahay, mivavaka ho an'ny firenenay, afao zahay ary taomy olon'ny fibebahana eo ampamakivakiana ty taona vaovao ty. Ao aminao ny misy ny famindram-po ary mampianatra anay ianao fa ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinotsinona. Enoy ny fivavahanay Tompo, enoy ny fibebahanay ary avao zahay hamakivaky ity taona ity mba ho fiainam-pifaliana ny fiainanay. Misaotra Jesosy, ny aminao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.